Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny 1 septambra 2024 tao amin'ny zone Forelo Tanjombato ny FIA na ny tsenam-be iraisam-pirenena momba ny famokarana andiany fahadimy. Sehatra mampisongadina ireo fahaiza-manao sy ireo vokatra ireo vondrony tantsaha avy amin'ny faritra 2020 anatin'ny fiariana fambolena, fiompiana ary ny zono. Tanjona ny ahitana lalam-barotra anatiny. Mampiavaka sy dia tena misy ny fandraisan'ny ministera roa ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ministera mijono sy ny toekarena manga ny ao anatin'ny fikarakarana miaraka amin'ny sehatra tsy miankina dia ny Azovato Forelo. Hitantsika raha mijery ny manodidina antsika fa tena atao hoe feno manara-penitra professionnel ary tsy salasalana fa ahita fahafahampo maro ny zavatra andraindraina sy ampianaindro tsitika fa ihany koa ireo zay manao fampiratiana anatin'izany ny fahalalana bebe kokoa ireo vokatra maro be misy etintsika na ny kalitaony zany na ny amarony fa indrindra koa isy ny fiara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina sy ny tantsaha mpamokatra na fambolena ny fiompiana ny zono zany vena ny foara toy izao misy ny contrat na fanarahana amina mpanjifa ny mpamokatra sy ireo mpamongady zay mila zay vokatra atolotsy ny tantsaha. Misy ihany koa ireo fahalalana zava-baovao, misy ireo fampianarana sy conférence gobarendas zay atao ireo manam-pahaizana ampahalalana ny fivoarana zany teknôlôjia zany. Isan'ny nampiavaka ny FIA andiany fahadimy ny fisian'ny mpiramosana ny famokarana, ezahana anakekezana hatrany ny mpamokatra eny fotony, izay mamondrina amin'ny toerana iray ireo singa folo manome ireo tolotra tena ilain'ny mpamokatra, izay ezahana aparika isaky ny distrika eto Madagasikara. Ahitana ihany koa ireo angom-baovao ara-kalitao momba ny fandraharana sy ireo toana misy. Miezaka hatrany tsika ny manao zay fara herintsika ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ity firenena malalantsika ity. Natolotra nandritry ny FIA andiany fahadimy ihany koa ny paikady mahakasika ny tolotra rà ho an'ny mpamokatra na ny stratégie de service aux producteurs. Teo ihany koa ny annuaire des producteurs izay mirakitra ny mombamomba ny tantsaha mpamokatra sy ny fambolena. Dingana lehibe anohanana ny fampandrosoana ny fambolena sy ny tontolo ambanivohitra ny FIA. Trano eva maro no aranty mandritry ny hetsika ary anasongadinana ihany koa ireo tolotra manaja ny tontolo iainana sy ireo karazana fiompiana tena miavaka ary ny teknika mpamokarana isan-karazany. Marina trano fa ny FIA dia hetsika lehibe ho fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Avokatra trano eny tany, avanona trano ny fiompiana ary ho ela velona ny FIA mandritra ireo taona maro ifanesy.